araka ny fanambarako teny am-piandohana dia manambahitsika amin'izao ariva izao fa afiato akafanako le matora zafindrakoto Léon avy eo amin'ny fikambanana Salamandra Nature ary afiato akavia kosa Sizovina Martsony rakoto asombola Élysée fatatry ny rehetra hoe Élysée na Iraniry teo amin'izany sihatry ny taranja baolina lavalava izany izay ao anatin'ny fikambanana association Maska izay mikarakara ny fanana ho an'ny latsaky ny 20 taona izay fantaina voalohany miaraba nareo aloha tonga eto amin'ny fandarana mahery amin'ny ariva izao. Ya de faly miaraba anao koa izahay ary miaraba ny mpanaraka ny télévision Ma TV. Faly miaraba anao sady misaotra no faly miaraba anareo mpanaraka ny Ma TV amin'izao fotoana izao. Ya Élysée mba mametrahako fanontaniana voalohany inona moa zany nahatonga n'ilay hevitra hoe nareo mipetraka any ivelany nahatonga n'ilay hevitra hoe hikarakara lalao ary nisafidy hoe latsaky ny 20 taona ary ihany koa hoe anenivon'ny firaisana. Zay indrindra momba n'izay zavatra izay misy zany ohatran'ny hoe fiaraha-miasanay amina namana vahiny any velany any dia ohatran'ny hoe tsy tiana hotazoma ho an'ny tena amin'irery le izy fa tsara raha ho atsika aty Madagasikara mba hoe ho zaraina an'ilay zavatra zany dia zay no nahatonga anay nivoy an'ity hoe lalao ratsaky ny 20 taona ty. Sonareo zany mihevitra hoe no le tsika resy tamin'le kanina teo nahatonga zay zavatra satria ny fiarahana asa tamin'ny fédération zany efa nanomboka tamin'ny herintaona zany le famborana mbola tsy nisy kanina akory dia efa natao zany ny fanaovatsiny an'izay zavatra zay dia zay zany nahatonga anay hoe atao any moins de 21 any izy no atomboka dia iazahana ho atao isa-taona. Ino moa zany tena tanjona amin'ilay izy? Mitanjona amin'ilay izy dia anetsiketsika aloha zany dia le tanoratsika reo satria raha fehely aloha zany dia hoe efa misy 34 ans itsika le maki nanao teo dia tsara anasoratsika 20 taona le izy dia mba robaka aloha zany mba iza ametsika hoana ametsika ohatran'ny hoe fahafahana zany nareo mampiseho an'le talenta ananany zany momba n'ity lalao lavalava ty. Ny fahitanao azy manokana inona ny misy antony manokana ve le hoe tsy club nanangolona nanao an'ilay izy fa natao hoe ekipa voafantina isaky ny firaisana enina inona nahatonga an'izay? Zay indrindra tsy club nampanaovana an'izy fa hoe ny ekipa voafantina isaky ny firaisana satria tsaratsara koa misy endriny kokoa zany raha ohatra hoe ekipa voafantina no avondrona zany anao an'le kilalao no le hoe anina no le hoe club mba ahafahana zany mampitambatra sady an'le boakely isaky ny club reny ahafahana mitsongo anazy moramora kokoa fitsonganana azy rehefa avy eo ho any amin'ny ekipa pirenena. Mbola iverinao mora fa ifadika ato mandeha matora zafindrakoto Léon amin'ny fikambanana Salamandra Nature inona moa zany no tena ifandraisan'le taranja baolina lavalava nareo mikarakara ny resaka nature nefa le izy nampidirina aty amin'ny taranja baolina lavalava? Ngamba tsotra ny tenanako amin'izay satria ngamba raha malala fa maki Madagasikara mitondra ny anaran'ny ekipa pirenena malagasy maki dia raha malala fa gidro gidro zany hoe manamby izay eto Madagasikara izay ataonana ihany koa olany tamingana maro ireo zanatsika izay amin'ny lalao baolina lavalava tsy mahafantatra akory teny hoe ahoa zany fiainana zany maki zany eto Madagasikara dia zay zany no entin'ny Salamandra Nature voizina mandritra nyity tournoi ty zay mahatonga le tournoi hoe tournoi rugby et biodiversité dikan'izany hoe maki dia hoe biby mailaka ary biby kingasaina ary biby ihany koa rehefa niaina anaty alana dia maro izy miaraka eto 5 hatrany 20 na 30 raha miaraka ary afaka miaro ny territoire na hoe toerana misy azy dikan'izay dia azo apita amin'ireo zanatsika amin'laloha lavalava maki ireo hoe ianareo koa zany miaro ny Madagasikara indrindrindra koa izareo koa zany miaro ny zavaboary malagasy. Fahitanao azy tsapan'ireo mpilalao ve zay zavatra zay foto-kevitra napetrakinareo zay hoe tsapany zareo? Nandritra n'le 2 journées zay dia tsapa tokoa eny amin'ny stade maki fa maro ireo zanatsika le manao mandray anjara amin'ity tournoi ty dia fa manomboka mahafantatra sady hoe aive ty maki ty zany manany lanjany matoa zany ho tafiditra aoriana kely eo amin'ny ekipany maki dia hitondra hoe ho ambassadeur mihitsy
ny resaka ny fiarovana zany hoe maki eo ihany koa moa zany ny zava-baro hafa indrandrindra zany salama natiora zay miandraikitra amin'ny fiarovana ny sokatra eto Madagasikara. Mahakasika izay fiarovana andreo zay biby arovan'ireo zay afaka manome atao hoe feny tsotsotra ve ianao hoe manahoana tokoa moa zany izy io raha ohatra ka hoe eto amintsika ahoana le fomba fiarovana azy nareo ve zany le efa lasany velany ihany no averina aty sa le fiarovana azy tsy voaka eto Madagasikara ohatrany ahoana zany le fomba fiasa am'le izy anakohongamba misy reo rehefa biby lasany velany any de miezaka izy hay mamerina azy aty Madagasikara satria are-pirenena malagasy mivoaka faharoa koa miezaka koa izy hay miaramiasa ny ponina zay misy andreo biby anatoeranareo mba ahafahana mitana andreo biby reo natoerana de amena ranjany le biby mandresaka hoe fizahatany fa tsy resaka hoe fitonana azy antsokisoka ny ivelany any zany zany de efa ezaka lehibe ataonay atsy vitany hoe ny fikambanana no hoan'izay fotsiny manao an'izany fa ny daholobe Eligia iverina kely ataonandao aloha am'le faninanana satria io tena atao hoe zavatra anisan'ny oentinao teto Madagasikara ohatrotry ny ahoana zany ny fizotran'io fifaninanan'io satria hoe raha tsy diso mandritra ny ray volana io mbola any amin'ny farany volana any vao ifarany izy ohatrotry ny ahoana ny fandehan'le izy zany aloha efa nisy andro anankiroa zany vita tananomboka tamin'ny 2 août de tamin'ny eofoty teo zay vao mino teo ny valin'ny fifaninanana mandritra ny ray volana izy io ionana firaisam-pokotany valo ka ny firaisam-pokotany voaloha faharoa fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina miaraka amin'ny ambodratrimo mitambatra zany reo ny fahaenina sy ny firaisam-bodratrimo mitambatra natao anankiray de ny ampeny atsimon-drano sy avaradrano de izy io nizaraina ho polina anankiroa de misy efatra isaky ny polina anankiray zany de mifanitsana zany reo mandritra ny 9 ary 16 août de amin'ny 24 no manomboka ny lalao manasa-dalana miaraka amin'le match de gala ionan'ny le makitranainy amin'ny chaudron avola reny eo de mifarana le kilalao zany amin'ny 31 août ao amin'ny stade Maki ny finalina an'le izy sy fionan'le makitranainy ihany amin'le équipe gasy avy any France mitambatra amin'le iran'izao tontolo zao satria misy maro le mpilalao tao anatin'ny équipe pirenena fahiny zay mipetraka ny velany zany no avy eto izy afaka amin'ny teny anarana aveno hoe satria raha sasika fatapatatry ny petit baolina lavalava dolo izy ireo izy avy zany no avy eto hoe hitan'ny pakafiny taranja baolina lavalava indray satria efa elany tsy nahitany izy ireo an'izany nisan'ny avy eto zany de eo ny zanaky tompoky lalavant-bras Egenio eo kokoa Janson eo misy maromaro io avy eto za moa zany efa tonga eto de misy an'le boakely tany amin'ny junior ohatran'ry Andry misy ny avaola reny ohatran'ry Talon zany Rova sy ny Lucien efa tonga aty misy koa le mbola efa taloha mihitsy zany ohatran'ry Frank efa tonga any koa izy zany de zay zany zay hita daholo zany le mpilalao fahiny lasa ny vilany nareo moa zany mbola milalao ve any vilany ihany sa hoe manala azy fotsiny sisa sa tena mbola milalao zay zany zao efa manala azy fotsiny sisa fa na izany ary miaraka tsy tapaka miara-manentraînement boakely any zany zay misy fifotona zay teo aloha teo misy niditra nanao karazana compétition mihitsy zany zay le any nanao compétition na resaka entreprise izy io tena compétition avy lenta satria ny adversaire anay tany zany universitaire reny daholo manaraparantsika Andriamatora Zafindrakoto Léon misy ny atsika maro samy hafa ao anatin'ity tontolon'ny taranja baolina lavalava ity izay arahana aminareo inona moa zay inona le hetsika mena ho an'ny mpijery izy ity raha ny tena marina raha ny fahalalako azy eny maro zany ny hetsika natao mba hanetanana ny daholobe ao zany ny mpilalao ny lavalava ny pitaiza ny mpilalao lavalava eo koa ny mpifankampiny lavalava sy ny daholobe mihitsy zany amindresaka ny fiarovana ny zavaboary de voalohany indrindra zany de fa misy fanetana natao foana zany mandritry ny lalao eny Maki mikanja Maki ary indrindrandrindra misy zany tombola azy natao ny antony izy de tsotra ihany zay vola azo amin'ny tombola io zany de entina anatsaraina sy ampantsoina zany le toerana
fiarovana sokatra zany a any Tuléar de eo zany a amin'ny heritonda satria mbola isy zany ny deuxième édition amin'ny taona ho avy de mety isy exposition ana photo zay zavatra vita ny rovolareo a ary aseho amin'ny olona rehetra amin'ny taona ho avy a hoe tsy hoe miatanina fotsiny anareo a fa tena nandray anjara mivatana amin'ny fiarovana zavaboary eto Madagasikara de reo tombola zany tena natao mirary mihitsy ny vidiny raha ohatra ianao ka ijery baolina eny Kianja Maki a de arivo ariary monja ny vidin'le tapakila raha ohatra ianao zany ka tsy mijery a de roa arivo ariary monja le vidin'le tapakila ary de tena isorana manokana eto zany ndreo orinasa zay miara-miasa zay manohana ty hetsiky ty de ngamba ataoko fa azo atao mihitsy manona satria misy be zany a makany Paris misy makany Tuléar zay afaka ijery a le toerana fiarovana zavaboary de misy koa zany ijery mivala zavaboary any Andasy be a de maromaro zany ndreo loka zay azo mandritry n'io tombola io ka de etanina vahoaka zany a andray anjara satria ny atety vita ary eo koa fafinaretana ho azy isorana petsaka nareo milalany vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'ity ariva ity Élysée teninao farany ny teniko farany zany de ny fanetanana tsika ray aman-drenindreo le arrondissement le boakely milalao amin'ireo arrondissement reo mba ho tonga maro anohana anazy a ho avy a ho anosika anazy ao arinao a satria mila anareo izy a izy moa zany a de efa tonga eo tsy tapaka manao an'le fifaninanana ka de mino fa ho tonga maro nareo isorana betsaka nareo mala ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'ity ariva ity Andriamatora Zavindrakoto Léonce Andriamatora Rakoto Asombola Élysée mitondra izay fanazavana mahakasika izay lalao baolina kitra taranja baolina lavalava ho an'ny latsaky ny raika amby roapolo taona izay sady miaraka ihany koa amin'ny fanetanana amin'ny fiarovana ireo biby arovana eto Madagasikara mitoy ihany ny fandarantsika amin'izao ariva izao